mitsangana miazava fa tonga fahazavanao. Ety ambotra biby ety misy anay somary miova kely fandarantsika androa satria avy atrantsika dia andray vahiny tsy ampiandrelanao amin'izay fa tonga dia anontaniantsika izy hoe fa iza maro no ianao dia miarabantsika rehetra ny tenako moa zany dia ny andrina révérend docteur Andrina Rabaroelina filohan'ny fionambe ny ampanjaka sy ny zanak'Andrina manerana Madagasikara ary taranaka ny mpanjaka Ralambo taranaka ny mpanjaka Pisokona Andrea Tompokindrindra sy ny mpanjaka Andreanjaka. Raha itsika moa zany eto Ambohitra Biby Asin'ny Merina izay toerana nipoiran'ny fanjakana Merina Roatoko izany hoe tamin'ny andron'ny mpanjaka Ralambo dia natambany Alasora sy Ambohitra Biby ka dia teto izy no nanangana ny fanjakana Merina Roatoko. Ny tenako moa zany dia vatona melakafatra amin'ny tantara miafan'ny Madagasikara ary mpandalina sy mpikarika tantara ihany koa satria sady teolojianina dia nandalina tenim-pirenena 7 ary efa nivezivezy amin'ny toerana 12 manerana ny tany mikaroana mikasika ny zavatra miafina eto tany indrindra ny tantara miafan'ny Madagasikara. Ia, arak'izay efa voalazan'ny Ray aman-drentsika teo izay moa dia Andrina no vahintsika androany hiresaka bebe koa mahakasika an'izay hoe tantara miafan'ny Madagasikara izay tsika amin'ity anio ity fa tsy mifanalavitra amin'ny fanarantsika fandarana manandratra isaky ny lahady koa izany fa misy ifandraisany amin'ny koa amin'ny resaka kristiana sy ny fivavahana sy ny tontolona izay tantara Madagasikara ho alantsika izay. Afaka lazalazainao anay ve tantaran'ity toerana ity? Eny tompoko eto amin'ity rovana Ambohitra Biby ity zany no toerana misy ny lapan'ny mpanjaka Rabiby. Io Rabiby moa zany dia razambenay ary Rabiby dia jiosy fa tsy arabo akory ary sady mpanjaka izy no mpisorona fa tsy mpanandro velively. Isan'ny mahafantatra an'izay hoe tantara miafan'ny Madagasikara izay eto sotsika ty amin'ny tany hoe inona moa ty toerana misy antsika ity. Eto raha misy olona mahafantatra ny tantara miafan'ny Madagasikara dia mba mpanetretena ny tenenina fa ao anatin'izany zahay. Ka eto zany eto amin'ity toerana ity ny misy fasan'ny mpanjaka Rabiby izay razambenay. Ny tantara miafan'ny Madagasikara dia izao. Raha ty ny tena marina ty Madagasikara ty no atao hoe tany Edena. Tany fototra ary teto ny andohan'ny zanak'olombelona voalohany fa tsy tany Afrika Atsimo na tany Afrika Atsinanana. Zany hoe ny tantaran'ny Adama sy Eva ka hatramin'ny Noa ao amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny Genesis toko 10 dia teto Madagasikara no nitranga. Ary ny toerana izay niaingan'ny sambo fiaran'ny Noa dia tsy aiza akory fa any Akaratra. Any amin'ilay toerana anankiray hoe Namanambasy eo anelanelany Antany Fotsy sy Ambotompoina Atsinananakaratra izy io. Dia teo niainga ny sambo fiaran'ny Noa dia nandeha nisy an'ilay safidrano nataon'Andriamanitra dia nentin'ny ranomasina dia mipetraka tany amin'ny tendrombohitra Ararata tany Arménie. Dia avy eo niparitaka ny zanak'olombelona dia niverina teto Madagasikara teto amin'ilay tany fototra ny razambe voalohany fantatra anarana dia ny mpanjaka Andretomara.
dia izy io a niditra avy any maro antsetra dia sonerany vongo feno arivo atsinanana ambato masina dia niakatra ny anjorobea dia tonga hatrany ambato manitrasina dia iny amin'ny andrem-pamaky iny a dia tonga teto atapona Ambodrabiby ka ny mpanjaka Rabiby no razambe voalohany nipetraka teto zany a teto amin'ity toerana ity tiana ho mariana fa le Andretomara razambe io a dia sady taranaka arona mpisorona ao amin'ny baiboly a no sady taranaky ny mpanjaka avy amin'ny fokony Joda zany hoe fanjaka mpisorona zany ka ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Exodosy 7:5 ho antsika malagasy hoe fa ianareo a dia fanjaka mpisorona sy firenena masina ho ahy. Ty Madagasikara ty zany dia tany masina eo anatrehan'Andriamanitra ray ary isika malagasy a dia natsoan'Andriamanitra ho firenena masina, natsoan'Andriamanitra natokany tsy mitovy eo amin'ny firenena rehetra fa natokany ho firenena masina. Ary eto Madagasikara no ahitana ny zavatra sarobidy sy tsara indrindra ary tranainy indrindra eran-tany na amin'ny lafin'ny zavaboary zany ohatra ny misy zavaboary atao hoe Takitazania 520 tapitrisa taona nisiny io ny azo tranainy zavamaniry tranainy indrindra eran-tany. Eto Madagasikara ihany koa nahitana ny vatosoa karazany betsaka indrindra eran-tany, misy karazany 70 ao anatin'izany ny diamondra, ny safira, ny émeraude, ny rubis, fa misy vatosoa vaovao a zay mbola tsy fantatry ny olona toy ihany hoe pedzotahita, londonite, scavinatohita, zany vatosoa vaovao ary tena betsaka ny arena eto Madagasikara na ny vatosoa zany a na ny volamena na ny solika izany a na ny entona na ny karazana terre rare moa zany hoe tany tsy fahita eran'izao tontolo zao kanefa ampiasaina amin'ny teknôlôjia vaovao a dia hita eto Madagasikara ary faran'izay betsaka indrindra izay a no anamarena fa tany masina ty Madagasikara ty. Fa alohan'ny hazavana amin'izao mba dia tiako anontaniana kely fotsiny ny izao dikan'ity zavatra. Dikan'ny ty saina ity zany a dia marika ny fanjakam-pisorona sy firenena masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ilay kitana io zany a ny kitan'i Davida marika ny mahazanak'Israely 12. Tsy tiana ampahafantarina fa ny 20 isan-jaton'ny malagasy a dia avy amin'ny zanak'Israely 12. dia ny satroboninahitra mampanjaka ny mpanjaka an'Andriamanitra zany ary Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avy any an-danitra nidina tetỳ tany a dia zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy a no mpanjaka mpanjaka sy tompon'ny tompo. Dia ny ravina oliva indray a dia manambara ny fiadanana, ny fahasambarana, ny filaminana. Dia ny voromahery a dia araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe tahaka ny tondrakanao ozy izy a tamin'ny elatry ny voromahery ao bokin'ny Exodosy 7:20 zany. Ka itsika eto zany a dia eto amin'ny fasan'ny mpanjaka Ralambo izay nanangana ny fanjakana Merina Rotoko ary nanambatra ny fanjakana tany Alasora sy teto Ambodrabiby izy a dia teto no netomboan'ny fanjakana Merina Rotoko voalohany. Dia taty aoriana ny mpanjaka Andriamasina Valina dia nanangana ny fanjakana Merina Efatoko, zany hoe teto Avaradrano izay zokon'ny olona sy ray aman-dreny ary teto atapona Ambodrabiby Hasin'ny Merina netomboany zany fanjakana izany. Dia ny mpanjaka Andriamasina Valina zany a nanangana ny fanjakana Merina Efatoko a Avaradrano, Vakin'ny Sisaony, Marivatana ary Ambodirano. Dia tany aoriana ny mpanjaka Andrianamponomerina nanitatra ny fanjakana ka nanangana ny fanjakana Merina Enitoko izay niampy any tany Imamo sy Vakinakaratra. Dia avy teo a voanitoy a ny teny moa izy hoe ny ranomasina ny valampariako
ka dia nytoy izay fanitarana fanjakana zay dia nitsangana ny fanjakan'ny Madagasikara tamin'ny andron'ny mpanjaka Radama voalohany. Apetraka aminao hoe inona ny tena antony nahatongavan'ireo razambe teto Madagasikara ary misy ifandraisany amin'izao toerana izao ve? Eny tompoko, ny antony nahatongavan'ireo razambe jiosy teto Madagasikara ireo dia miverina aty amin'ilay tany fototra tany Edena izay lamatoa an-tany dia Madagasikara izany na Ofira. Ary tao aorian'ny andron'ny mpanjaka Solomona moa dia efa fantatritsika na tamin'ny andron'ny mpanjaka Solomona sy tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka dia naka volamena teto izy 17 taonina nanamboarana ny lapan'ny Solomona mpanjaka sy ny tempolo voalohany Jerosalema. Pastora Tolotra Ratefy moa no nilazan'izay voalohany. Dia teto koa naka vatosoa sarobidy naka Lémurien izay hitantsika reny nentina tany amin'ny lapan'ny Solomona mpanjaka. Ary taty aoriana dia ity ny zavatra lehibe indrindra, ny razambe nandretomara izay nitsofoka tao maro antsetra no tonga teto Madagasikara dia nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehova na Yahvé na amin'ny teny hebreo zao Yahwa, nitondra ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra Andriananary izay misy ny didy 10 le takelaka anankiroa izay nomen'Andriamanitra Mosesy tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Dia nitondra n'ireo didy 10 ireo na fenina avy any Israely zareo naka aty Madagasikara. Ka ireo didy 10 vatomasina ireo dia nafenina any anaty lavabato any anaty tendrombohitra. Madagasikara misy an'ireo? Eto Madagasikara no misy an'ireo. Zany dia manamafy fa tany masina ty Madagasikara ty tany voafidin'Andriamanitra manokana, lamatoan'ny tany ary isika vahoaka isika malagasy dia natsoan'Andriamanitra ho firenena masina. Tiako antanina kely fotsiny ianao ve nahita maso an'ireo zavatra voalazanao ireo sa hoe inona ny ataonao hanaporofoana izay tenenina izay? Voalohany aloha mikasika an'ilay hoe taranaka jiosy ny ankamaroa malagasy eto dia izao. Amintsika miteny izao moa zaho filohan'ny fionamben'ny ampanjaka sy zanak'andriana eto Madagasikara dia efa samy manambara daholo ny ampanjaka rehetrarehetra era Madagasikara. Ohatra na ny amin'ny Betsimisaraka, na Antemoro, na Antambahoaka, na any amin'ny Antanosy, na any amin'ny Mahafaly, na any amin'ny Antandroy, any amin'ny Masikoro, any amin'ny Betsileo, any amin'ny Bezanzano, any amin'ny Tanala, any amin'ny Sakalava, hatrany amin'ny Antankarana. Fa dia izy dia taranak'Israely 12, zanak'Israely 12. Ame ohatra anareo amin'izay any Nosy Mangabe sy any akaiky maro antsetra dia misy vato voasikotra, misy kitany Davida ohatran'izao anaky 5 any akaiky maro antsetra any anaty alabe any nisikotra tamin'ny vato. Ny any amin'ny Antemoro dia ao amin'ny Antemoro anakara dia zareo mitazona ny bokin'ny Daniel, boky Mosesy amin'ny teny hebreo tranainy. Zareo koa dia mitazona ny antson'ny Davida. Dia voaingana ny ampanjakan'ny Antanala nanao fanokanana tranobe dia nanao saina zao dia misy kitany Davida ihany koa. Ny ampanjaka any amin'ny Antanosy dia miteny koa hoe Zahay dia taranaka hebreo, taranaka jiosy ary taranaka aronam-pisorona. Dia mitondra antsika any amin'ny Antandroy. Ny Antandroy mandrakity ny androany rehefa miantso midiran'Andriamanitra dia manao an'ilay hira hoe Iahe Hieha, Iahe Hieha. Fa iny le hoe Iahe Hieha iny dia anaran'Andriamanitra Andriananary izay mbola voatazona mandrakity ny androany. Efa hiverena kely ty hoe ataonao hoe kitany Davida ty, tena misy lanjany lehibe eo aminareo ve zany izy io? Tena misy lanjany lehibe. Azavaiko inona mahakitany Davida. Amin'ny kitany Davida io zany dia misy flesy makany ambany. Inona dikan'izay hoe Andriamanitra ny an-danitra
mitodika amin'ny zanak'olombelona ty atany de misy indray le flesy makany ambony dina dikan'izay hoe ny zanak'olombelona mitady an'Andriamanitra de izy le ovovoany zay le ovovoany zay a de le Messi andasan'ny olombelona amin'ny teny hébreu izy hoe Masia fa sady teny gasy io no teny hébreu Masi Yahu Masina Yahu izy moa zay hoe Masina Yahu zay a de le zanak'Andriamanitra avy any an-danitra nampidininy teto atany a de Jesosy Kristy zany le mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo sady mpamonjy ary ny tenin'Andriamanitra moa amin'ny Jaona 7:1 de miteny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokany Jesosy Kristy mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Toeran'ity dia mahita fanatitra mbola ataony olona ka ahoana fahitanareo andreny hoe olona mbola mivavaka amin'ny razana manatona doany ireny? Raha ny tena izy a dia raha mahitsika ny tantaran'ny Adama sy Eva zany hoe ny zanak'olombelona voalohany a dia tonga dia miresaka mivatana amin'Andriamanitra tsy misy mpanelanelana mihitsy dia ny tata io aoriana ny taranaka Noa zany a de mivavaka ao amin'ny Genesis 7:4 sy 5:10 hoe mivavaka amin'ny Andriamanitry ny razanay Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitry Israely zay zany a de mivavaka amin'ny Andriamanitry ny razanay zay zany nisy tany anoloana voalohany a mivavaka tamin'Andriamanitra mivatana de nilazainy hoe Andriamanitry ny razanay a fa ny taty aoriana elabe de navadiky ny olona le izy natao hoe Andriamanitra sy ny razana kanefa Andriamanitra ny tapiny loha any an-danitra any a tsy mitovy amin'ny olombelona mihitsy ka izay zany a dia mitaona amin'ny malagasy ankehitriny hoe rehefa mivavaka isika dia mivavaka amin'Andriamanitra andrenanahary mpamorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitry ny razanay zay zany ny tokony atao rehefa mivavaka manarak'izany a eo anatrehan'Andriamanitra dia hoe masina zany Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ny zavaboary ary tena nafaran'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:20 hoe azo atao manatona mpanandro mipisikidy ny olona miteny amin'ny maty amin'ny tsinjin-javatra zany hoe halan'Andriamanitra reny ary ajerentsika anie ny tantaran'i Madagasikara ny mpanao politika rehetrarehetra anie makany amin'ny doany makany amin'ny mpanandro mipisikidy kanefa nakaiza amin'ny firenena vao maika mia mahantra zany hoe tsy hany mihitsy le lalan'Andriamanitra fa ny lalan'Andriamanitra dia mivavaka amin'Andriamanitra andrenanahary ery ihany mpamorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jakoba Andriamanitry ny razanay zay zany da ty aoriana moa efa tonga Jesosy Kristy dia le sorina biby natao taloha amin'ny testamenta taloha zay ny fanao taloha teto kanefa rehefa tonga le zanak'Andriamanitra avy any an-danitra Jesosy Kristy a dia efa nanao ny tena no sorina teo ambony hazo fijaliana izy iny zany le sorina faratapiny nataon'Andriamanitra ka ny rany Jesosy Kristy zay nalatsany teo ambony hazo fijaliana no manadio antsika amin'ny fahotana rehetra ka efa ampy zany le sorina nataon'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avy any an-danitra teto ambonin'ny tany teo ambony hazo fijaliana ka tsy tokony hanao an'le sorina hafa ankoatra zay intsony isika zanak'olombelona. Afaka lazalazana levy ny ty Ambomanga ty zany dia vohitra masina ary vohitra andrina izay nisy ny mpanjaka maro teto Imerina atao anatin'izany ny mpanjaka Andrea tsy mitovy amin'ny Andriandehibe ny mpanjaka Andriambelomasina ny mpanjaka Andriamasina Valina ny mpanjaka Andrianamponomerina ary hatramin'ny mpanjaka Ranavalina voalohany sy
kanavalina faharoa toerana masina toerana anisan'ny mana-tantara eto Madagasikara ary manerana an'izao tontolo zao ity Ambohimanga ity. Raha enoko ny zavatra rehetra voalazana teo Ray aman-dreny dia toa tahaka misy fandraisana bebe amin'ny tantara Madagasikara izay voalaza ao am-baiboly ka mory afaka lazaina hoe inona ny fomba malagasy izay mifandraika amin'ny ao anatin'ny baiboly. Tao anatin'ny fikarohana thèse de doctorat izay mitondra ny lohateny fifandraisan'ny Israely sy Madagasikara hitao amin'ny baiboly dia nahafantarako fa aity Madagasikara ity manana fifandraisana. Révérend James Cameron tamin'ny taona 770 sy 790 dia efa niteny hoe jiosy ny malagasy. Dia ny pastora Ravelo koa tamin'ny taona 770 sy arivo dia efa niteny koa hoe jiosy ny malagasy. Ka ao anatin'izany zao tia resaka fanorona ity fa misy heviny lalina be ity resaka fanorona ity. Pastora Tolotrakatefo moa dia nahita hoe ty diam-panorona ity anie ka manambara ny firafitry ny tempolon'i Jerosalema voalohany. Ohatra zao zany ny firafitry ny tempolon'i Jerosalema voalohany. Aiza. Faharoa tia famidiam-panorona ity dia fanaovana tetim-panorona rehefa hitondra ny zanak'andriana. Ao amin'ny baiboly mantsy misy fiteny hoe ny mpanjaka ozy izy dia manjaka ny fahamarinana ary ny zanak'andriana dia mitondra araka ny rariny. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 2:3-2. Dia ity koa ny fianarana mitondra fanjakana amin'ny alalan'ity fanorana ity koa. Ao anatin'ity fanorana ity koa no ahitantsika ny alfabeta hebreo tranainy. Ao anatin'ity fanorana ity koa misy ny atao hoe disoratran'Andriamanitra. Zany hoe ny mpanjaka sady mpisorona Andre tompoko indrindra rehefa hanao famorana dia mandeha eto avy ato amin'ny ilany ny lehilahy dia avy aty amin'ny ilany ny vehivavy dia miara-mandroso izy ireo makaty ka rehefa hanao famorana ny zanaka-mpanjaka ny zanak'andriana zany dia manao an'izay ary natokana ho an'ny Andre tompoko indrindra moa izay lamatoa merina. Dia ity diam-panorona ity koa anaovana an'ilay hoe disoratr'Andriamanitra. Inona izay hoe disoratr'Andriamanitra zay? Hoe ny zanak'Israely rehefa handia hanao dia masina eo anatrehan'Andriamanitra andehanana azy dia manao an'izay mandia amin'ity resaka disoratra ity. Zany anisan'ny fifandraisana lalina dia lalina amin'ny Israely sy ny Madagasikara sy ny baiboly. Ary hitantsika amin'izao izao lamba landy zao dia efa tamin'ny andron'ny Mosesy sy Arona mpanjaka. Zany hoe efa 3 arivo taona nisian'izao lamba izao. Tamin'ny Mosesy namakivaky ny ranomasina mena dia nitondra lamba izy ohatr'izao ny lokon'ilay lambany. Mena dia misy mainty dia ohatra misy ohatr'izao. Dia hitantsika koa ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 12 hoe manao lamba iny antsoriny ny zanak'Israely. Dia mbola hitantsika zany ao amin'ny bokin'ny Ezakiela toko 9 hoe lamba mitsoridrika. Ka ity lamba ity dia tena lamba masina. Marika hoe ary ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe fa ianareo dia fanjakam-pisorona sy firenena masina ho aho amin'ny Exodosy toko 17:9. Ka izay zany hoe lamba masina izy ity, marika fa fanjakam-pisorona sy firenena masina eo anatin'Andriamanitra. Tiako hirosona bebe koa amin'ilay fomba malagasy tiako tsindriana kely fotsiny mba raha hitana taratra amin'izao fotoana izao dia bebe ny olona hoe mihina-kisoa tsy mihina-kisoa. Izay resaka izay konkoa nefa hita taratra anatin'ny baiboly afaka hazavainao hoe ny fifandraisan'ireo. Eny tompoko, ao anatin'ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy izay ao anatin'ny baiboly dia hoe tsy mihina-kisoa. Ato amin'ity toerana eto Merina zao tsy azo atao mihina-kisoa, tsy azo atao mihinana lambo, tsy azo atao mifoka rongony, tsy azo atao mihinam-paraky, tsy azo atao mihinan-osy. Sy ny taranaka ny mpisorona tsy mihinan-osy. Dia tsy azo atao ihany koa ny mihinan-tongolo. Sy ny hoe tany hoe leon'ny tongolo ny Egypta, sy ny tamin'ny zanak'Israely
telopolo amby efajato taona dia ny tongolon'ny Egypta foana no natao laoka dia leony iny zay le hoe leon'ny tongolon'ny Egypta dia izay zany a reo zany a anisany zavatra fady tsy azo atao hoe mihinana sokatra misy zavatra maromaro ka ny teto merina zao a tamin'ny andron'ny mpanjaka Radama voalohany vao nisy hoe nihinana kisoa fa talohan'izany dia tena fady kisoa zany a isika teto merina zay ngamba ny hoe anisany mampiavaka ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy zay hitantsika ao anatin'ny baiboly. Toerana roa eto tany ihany no misy vato be vato boribory ohatr' zao ty zao eto no anisan'ny lehibe indrindra eran-tany eto Ambomanga eto ka ity vato tia dia aty Madagasikara izy vato fanidinan'ny tanàna fa any Israely indrindra moa tany Jerosalema dia vato fanidinan'ny fasana tanao tamin'ny fasan'i Jesosy a dia misy an'le vato ohatran'io dia tamin'ny andro fahatelo a dia nisokatra le vavahady ny fasana zany ka zay zany a dia ity dia marika ny fandraisany tanteraka amin'ny jiosy an'i Israely sy ny malagasy zay jiosy tranany any. Zay ngamba mahakasika an'izay tantara vitsivitsy zay fa ny tiako antanina aminao hoe ahoana ny fahitanao ny fotoana tamin'ny fahampanjaka sy ny zavatra misy ankehitriny. Eto atao ny fampitahana dia ny fanjakan'i Madagasikara dia anisan'ny fanjakana zay natanjaka indrindra teto amin'ny ranomasimbe Indiana ary manerana ny Afrika ary Madagasikara dia natahoran'ireo firenen'dehibe tandrefana. Tiako marihana koa fa teto Madagasikara dia anisan'ny firenena zay nanana mpianatra betsaka indrindra ny tanora ny zazakely nalefa nianatra ary avoleta ny fampianarana tamin'ny andron'ny mpanjaka ary Madagasikara dia nanana volamena be dia be mihoatra no ireo firenena tandrefana ireo tonga ny fanjana tany nandritry ny 490 taona nanomboka tamin'ny taona 970 ka tamin'ny taona 970 dia mipotehana ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy nangalarina ny arem-pirenetsika natao mihitsy zany zay nanapotehana atsika ary nisy malagasy 100,000 akely indrindra noho ny vonoina tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia zao tsika ao anatin'ny teteza mita moa zao fa nandritrin'izay ny rafitra républicaine zay ny rafitra républicaine laïque démocratique zay nampidiry ny mpanjanantany teto Madagasikara zay nentin'ny réseau France Afrique tarihan'i Jacques Fokara dia nentina nanapotehana ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy nentina nandrobana ny arem-pirenena ary nentina nampahatrana ny malagasy 700 mahery ny malagasy no mahantra ankehitriny ka io rafitra républicaine laïque démocratique io dia tsy mety amintsika satria sady tsy manaja an'Andriamanitra no tsy manaja ny soatoavana sy kolotsaina malagasy ka mila rafi-piarahamonina vaovao fiarahamonina vaovao manaja an'Andriamanitra ary lalam-panorenana vaovao manaja ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy isika mba hisiny ny fitahiana eto amin'ny firenena. Ny rovan'i Manjakamiadana dia toerana manan-tantara
satria moa teto zany ny mpanjaka Andrianjaka hatramin'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo no nanjaka teto Merina sy teto Madagasikara, fanjaka Madagasikara. Ary tena mampiavaka an'ity lapan'ny manjaka miadana ity dia ohatr'izao hitantsika izao zany no ny paozin'ny lapan'ny Solomona mpanjaka, tena mitovy tsisy valaka amin'izao lapan'ny manjaka miadana izao. Ary ny tao an-damosiny lapan'ny manjaka miadana, atsimon'ny lapan'ny manjaka miadana dia misy ny tempoly n'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa ny tany Jerosalema tao atsimon'ny lapan'ny Solomona mpanjaka dia misy ny tempolin'ny voalohany tany Jerosalema. Dia tiako marihana koa fa tsy nananao foana ny razambe raha ohatra ka nanao hoe manjaka miadana, fa io zany hoe ilay toerana anjakany ny fiadanana. Fa rehefa avadika amin'ny teny Hebreo zay dia hoe Ierosalahim, hoe ilay tanàna anjakan'ny fiadanana Jerosalema. Ka fahatsiarovana ny Jerosalema, ilay tanàna masina ny evin'ny razambean'ny reo mpanjaka teto Merina sy teto Madagasikara no namerenany an'izay anarana hoe manjaka miadana zay. Ny anarana hoe Madagasikara, ny anarana hoe Malagasy, ny anarana hoe Antananarivo, ny anarana hoe Rovo, ny anarana hoe manjaka miadana dia teny Hebreo tranainy daholo ary teny Malagasy. Malina dia malina ny resaka fanaovantsika teo, fa tiako anontaniana hoe nareo mahaza hoe mahafantatra ny tantara miafy Madagasikara, moa ve tafiditra ao anatin'izay ny Madagasikara mahafantapatatrareo ve? Eny tompoko, raha misy mahafantatra ny tantara miafy ny Madagasikara taloha sy ny ankehitriny ary no avy dia zahay taranaka mpanjaka zany. Ka ny mpanjaka sady mpisokona Andria Tompoko Nindry dia efa niteny tany Alobe tany zany tamin'ny taona 1910 fa isy ny fotoana zany misy fitondrana mpanjaka eto Madagasikara dia iova izay. Dia avy eo raha tsy miverina amin'ny fitondrana mpanjaka tsy miadana ny vahoaka ary tsy handroso ny firenena. Dia avy eo tamin'ny andro nandrianam-pony Merina koa mpanjaka zany dia niteny tamin'ireo mpanolontsaina izy hoe ahoana no avin'ity firenena ity. Dia namaly ny ireo mpanolontsaina hoe ao aoriananao mpanjaka dia anjaka ny lahy, dia avy eo anjaka ny vavy tanteraka izany. Dia avy eo hitondra ny vazamena sofina, dia avy eo hitondra ny fitondrana mpanompo, dia hoe ny rafitra republikana nanompo ny mpanjanatany zany. Dia avy eo isy fitondrana sadasada, zany hoe ny tetezamita ny fandimby teto Madagasikara zany, sady tsy republika ny tsy fanjakana, zay le hoe sadasada. Dia miverina amin'ny tompony tany sy ny fanjakana, zay vao handroso sy handroso ny firenena ary adana ny vahoaka. Zany hoe hiverina amin'ny fanjakan'ny Madagasikara, zany hoe misy mpanjaka mihitsy zany no mitondra eto Madagasikara, zay Madagasikara vao tafavoaka ary tsy ho ela intsony zany fotoana zany fa manisa volana sika. Iverena kely fantaniko tamina hoe misy tia fikasana men'Andriamanitra manokana avy eo Madagasikara. Eny tompoko, Andriamanitra dia nameteny fikasana ao amin'ny Madagasikara manokana. Dia ao amin'ny bokin'ny Isaia 9:1 hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ny voninahitry Jehova miposaka aminao, ny aizina manarina ny tany, ny aizim-pity manarina ny firenena maro, fa aminao miposahany mazava. Dia mbola miteny Andriamanitra ny andinin'ny fahasivy hoe zano andrasan'ny nosy. Dia ny andinin'ny fahaenina izy mbola miteny hoe zano za Jehova no mpamonjy anao, za Ray Masin'i Jakoba no mpanavitra anao. Dia any amin'ny farany izy miteny hoe ho avy faingana hamonjy amin'ny fotoanany. Inona ny dikan'izay tenin'ny fikasan'Andriamanitra ao Madagasikara manokana izay
dia hoe hiposaka eto Madagasikara ny fahazavan'Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra mitona ny malagasy rehetra hibebaka verina amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Dia Jesosy Kristy ilay fahazavan'Andriamanitra avy any an-danitra miposaka eto Madagasikara. Dia izy fifohazam-panahy lehibe tsy takatry ny saina eto Madagasikara. Ary Madagasikara ho lasa fohy be fitoriana ny filazantsara eran-tany. Ary ho avy eto ny olona avy amin'ny firenena maro hitady an'Andriamanitra eto, mitady ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy ary azo fanasitranana natrano maty aza mitsangana. Dia zavatra maro no ataon'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity dia Madagasikara, Andriamanitra no hamonjy an'i Madagasikara. Zay ny zavatra hitranga ary zay no zavatra hitranga eto Madagasikara. Izany hoe raha azoko tsara izany dia efa voasoratra anatin'ny baiboly daholo ny tantara Madagasikara rehetrarehetra. Efa nosoratan'Andriamanitra ao anatin'io baiboly io daholo zany mikasika ny tantara Madagasikara. Ny resantsika hoe Genesis toko voalohany ka hatramin'ny fahafolo tamin'ny andron'ny Adama sy Eva ka hatramin'ny Noa dia teto Madagasikara. Dia teto Madagasikara nangalana ny 20 tamin'ny andron'ny akanjon'ny Arona Mpisorony ny Exodus toko 7:20. Dia teto Madagasikara nangalana ny vato soa sy volamena tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka. Ary hatrany amin'ny Apokalipsy, bokin'ny Apokalipsy toko 10:2 dia Madagasikara le tany miendrika tongotra kavy. Dia efa voalaza zany manomboka amin'ny bokin'ny Genesis ka hatrany amin'ny famaranana Apokalipsy dia efa voalaza ao anatin'ny baiboly daholo. Ianao teo milaza hoe efa mahafantatra ny hoavy Madagasikara, dika zamany mampaminanareo. Ny tiako antaniana hoe efa fantapatatrao ve ilay olona hoavy satria efa hoavy kosa mantsy ny fifidianana. Eny tompoko afaka miteny zay efa fantatra ny hoavy Madagasikara dia ajoron'Andriamanitra eto indray zany ny fanjakan'i Madagasikara, fanjakam-pisorona sy firenena masina. Ary olon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, manaiky fa Jesosy Kristy no mpanjaka sy tompon'ny tompo, olona mandeha amin'ny fahamarinana ary olona tsy mpanao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana, tsy mpamadika tanindrazana no atsangan'Andriamanitra hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ary avy ao amin'ny feonam-be ny ampanjaka sy zanak'Andriana eto Madagasikara. Ka mbola tohizana kokoa aza dia hoe avy eo avaradrano ary avy amin'ny teraka ny mpanjaka mpisorona Andria Tompokon'Indra sy ny mpanjaka Ralambo. Zay efa nandehanantsika hoe tany voalohany tany Ambodrabiby, Ason'ny Merina. Izany hoe amin'ity taona 13 sy 14 ity zany izy hoe dia efa hitranga. Manisa volana isika dia hajoron'Andriamanitra ny fanjakan'i Madagasikara, fanjaka mpisorona sy firenena masina. Ka moa ve izany tsy mifandraika amin'ilay faminanian'ny pasteur Meola hoe ity 2013 ity izy ny hitondra firenena? Tsisy fandraisany amin'ny Maiola mihitsy izany zavatra teneninay izany ary tsy ao anatiny izy. Aloha tonga dia mazava ny teninay fa Andriamanitra efa manomana tsy olona raiky fa olona maro hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ary tsy rafitra repoblika laika demokratika izay nampiletika amin'ny firenena fa tena fanjakana Madagasikara, fanjakam-pisorona sy firenena masina. Ny farana sady ny fandarantsika afatra farana raha ny vahoaka malagasy ireo izay mikasa hitondra firenena. No afatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia izao ho diso fanantenana daholo ny mpanao politika sy ireo mieritreritra mpanao propagande fa zavatra hafa mihitsy no ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenena. Andriamanitra dia hanajoro ny fanjakan'i Madagasikara, fanjakam-pisorona sy firenena masina. Ary ny afatra Andriamanitra ho an'ny firenena dia izao fiangonana sy firenena ary fanjakana mankatoa an'Andriamanitra andehananahary
ary mankatoan'i Jesosy Kristy mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo izay ny sitrapon'Andriamanitra hitondra fitahiana ho amin'ny Madagasikara. Nahoana moa no hoe mankatoan'i Jesosy Kristy tompo? Ny mpanjaka Ranavalona faharoa tamin'ny 20 aprily 720 dia nanao ny vatozoron'ity tempoly anaty rova ity ary teo izy nanambara fa Jesosy Kristy ny mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo eto Madagasikara. Ka zay mpitondra rehetra ary na zay mpanjaka rehetra mandahan zany dia mirotana. Dia izay zany ho averin'Andriamanitra amin'ny laony ny fanjakan'ny Madagasikara dia fanjakana mankatoan'i Jesosy Kristy tompo, mpanjaka sy tompony tompo. Satria nahoana fantatsika fa misy ady ara-panahy atao ka raha amin'ny herin'olombelona tsy handroso mihitsy Madagasikara. Ankoatr'izany dia ny Satana sy Belzeboba ary Lucifera sy ny démonie koa dia manao zay anapotika sy tsy hampandroso ny firenena. Ka raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo manaiky azy tanteraka dia tsy afaka ny hampandroso ny firenena. Ka dia izay no afatra ho an'ny firenena tompo. Firenena sy fiangonana ary fanjakana mankatoan'i Jesosy Kristy mpanjaka amin'ny mpanjaka ho sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny Madagasikara. Dia manao veloma anareo ary mitsodrano anareo amin'ny anaran'Andriamanitra andehanana ary. Dia manao velomantsika mpijery indray amin'ny herinareo toy izao. Isaona be lehibe ny teknisianina rehetrarehetra tamin'ny fanapetsana fianarana dia